Ny fivoriana zay nataony fikambanany be ny tanàna eto amin'ny faritra Analamanga dia nisy teo amin'ny 2 zay ny tonga teto. Ao anatin'izany fikambanana izany dia misy distrika 8 ary nahatonga solotena avokoa. Ny zavatra nodinihana teto dia zavatra anankiroa. Voalohany dia nikasika ny fiainam-piainana iarahanay manatona atao fitantanana ny commune zay zavatra manahirana anay. Ao anatin'izany ireny FDL zay isorina ny fanjakana kosa aloha fa efa tonga soamantsara ny FDL ary ao anatin'ny fanatanterahana ny asa ireo commune rehetra manerana ny faritra Analamanga. Ny zavatra nampitaina teto koa dia ny hoe niangavy ny mpitondra fanjakana mba ho alefa aingana ny mikasika ny subvention de fonctionnement regny satria sahirana ireo commune any ambanivohitra amin'izao fotoana izao eto amin'ny faritra Analamanga rehetra noho ny tsy fahampiana mety manana anatanterahana an'ireo asa fanao andavanandro sy ireo fandanina tsy maintsy ataonay isanandro. Dia ilay subvention izay atao hoe zo fototra tsy maintsy omena an'ireny commune ireny ahafahana manatanteraka ny fampandrosoana any amin'ny toerana misy azy. Ny zavatra fahatelo lehibe koa dia mikasika an'ity décret izay manahirana ny commune ny mpitantana manerana ny Madagasikara ity. Fa amin'ny anay eto amin'ny faritra Analamanga dia ilay décret numéro 2018-162 izay nameritra ny karama ireo tahak'izay koa ny indemnité izay omena ny be ny tanàna ny filan-kevitra communaly ary ao anatin'izany koa ny tombontsoa izay tokony hositra ho anay zany mampitantana ny commune anay. Izatra nanahirana moa reny décret reny satria nofoanan'ny fanjakana ary nahena mihitsy ary ireo tombontsoa zay tokony ho an'ny be ny tanàna zay efa nahazatra hatramin'izay tsy nampisy olana. Amin'izao fotoana izao moa dia araka ny nampitaina taminay dia ny hoe nofoana nahato aloha ity décret ity fa dia miandry ny fanavozana zay mikasika an'io fanatsarana ny tombontsoa omena ny be ny tanàna io ka ampitaina amin'ny gouvernement mihitsy ny hoe mba ho jerevanaingana ny fandaminana ny momba an'izay hoentanay manatsara ireo tombontsoa mba azo be ny tanàna amin'ny hoe zoa mpitantana ny tanàna azy. Ny zavatra fahatelo lehibe dia ny mikasika ny raharam-pirenena. Rehefa nalaina ambony nalaina ambany ny zavatra rehetra ny fampizarana tao anatin'ny adihevitra dia nanapa-kevitra ny fikambanany be ny tanàna eto amin'ny faritra Analamanga fa manomboka androany dia tsy misy mahazo miteny araka ny statut izay misy operan-tanànay. Tsy misy mahazo miteny amin'ny anarany hoe fikambanany be ny tanàna mikasika indrindra ny zavatra manahirana antsika eo amin'ny lafin'ny politika amin'ny fotoana izao raha tsy amin'ny alalan'ny assemblée générale. Raha misy kosa ny finiavan'ilay be ny tanàna ka ato anatin'ny faritra Analamanga dia aoko izy mba hiteny amin'ny anaran'ny tenany manokana na amin'ny anaran'ny commune zay tantanany misy azy. Izay zany fanapahan-kevitra ny be ny tanàna koa hatreto ary isy foana ny fampiantsoana raha misy ny fanapahan-kevitra raisina amin'ny fotoana mahamety azy.